Misy toeranda nosoratany Randrianjaka Tojinirina William na Njaka Ani. Ovelominy Anjariliva Vantso miaraka amin'ny Lemaik Arliva ary Tainana Antenaina. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Ahoana ke? Tianao ve aky ny toerana nitondrako anao? Ie, tena mahafinaritra be re a. Fangainao efa mpandeha aty ka? Efa fandehananay ity rehefa tsy mianatra. Za sy ny namako. Efa re. Maromaro mantsy izay no avy any an-tanàna no nampianarina aty. Dia ahoana ihany aloha ny amintsika reto e. Ny amintsika? Eno a. Tsy azoko. Sisa limy tiako. Fa ny amintsika ka. Sainao tsy akavady andray. Ay ve. Efa niresaka tamin'ny dadaka izy tamin'ny zanoty farany iny. Efa nanaiky izy. Ay kosa. Dia roviana zany makany aminareo. Samonareo makaty aminay. Fa araka ireny nazavaiko taminao reny ange dia nareo makany aminay e. Izay mantsy ny fombanay. Tena hafa koa ny fombanareo ka. Angamotsy ianao no tokony angatakaka. Eny raha ny fomba mahazatra aloha dia izay. Fa ny anay tsy mitovy amin'izany a. Ny anay mantsy ny lehilahy tena manana ny toerany be tamin'izany. Dia tsy fomba mihitsy no hoe angataka vehivavy fa nareo vehivavy no manantona anay. Ka raha tsy manaiky an'izany ireo ray aman-dreniko ka. Zany ireo ve izany ndeha angataka anao? Tsy izany kosa e. Fa ny fomba reny no atao any aminay e. Ka tsy anahirana ve izany ry Salimo a? Tsy maneno izany re io a. Ary andao amin'izay moa hoe re amoron-drano ery aloha e. Fa hono marina ho aloha soary. Ny dadanareo ve moa le maro labe reny? Ie. Fa ina mahatonga anao manontany an'izany? Fianakaviana manakasina anie hono ny tera-dabetsaka e. Si. Manakasina ahoana koa? Ka raha tsisy vehivavy teraka intsony izany dia ahoana? Ohatra hoe tsy niteraka ary mamanay. Dia ahoana ianao? Dia mijanona amin'izao ako. Sa hitady soary hafa. Atako mo. Fa maninona kosa ary antsongonao e. Ka ianao tsy namahasosotra ka. Kay. Jereo raha tsy niendaka mihitsy. Ataovy eo ihany fa ataoko mama eo a. Azafady ary. Ao fa tsy hitady a. Ary andao dia amin'izay fa mihariva ihany ty ny andro. Ateriko aloha ianao. Ndao ariko. Hoy. Sika diniko. Amin'ny lahatsika ny mandeha. Tenay ny dadanareo a. Amin'ny lahady? Dia ahoana? Dia ahoana moa fa tonga dia hoe daholo ny entanao rehetra. Roa andro monja ohatrany anio ange dia ataony rahantsika e. Izay ny tsy maintsy andehanantsika lahady. Mbola ray andro be izao ny lalana. Eny ary. Ao fa avy aty dia resaka amin'ny ao an-trano. Atao tsy andriko ery izy izany. Ka na za koa aza angehaky. Efa tsy androko tsony mihitsy izay rahantsika mipetraka. Tiako ange ianao ty ho ary soary. Misaotra Salimo a. Za koa nge tena tianao e. Saotra. Vitsy zay ry izy roa ny fitsofan-drano anareo a. Dia mirary soanareo mba hanana tokantrano sambatra dia miteraha folona matanjaka. Saotra ry dady. Dia tadidio tsara le roa a. Misy ny fomba. Ataovy lohalarana eo amin'ny fiainanareo manomboka izao reny fomba tsika reny fa tsy azo tikaina na dia kely aza fa mitera-doza. Mazava aminao moa zany zanako vavy. Eny ry dady a. Hafahafa mihitsy ny fomba ndreto olon-dreto ka. Izaho koa misy hoe lehilahy daholo zareo ny teto nanatrika ny fanambadianay. Tsisy vehivavy afa-tsy za ty dadanay irery manatrika aty. Fa tsy miaraka amin'ny fianakaviana. Amin'io vao vita ny fomba dia nalefanao ty dada.
Ratsy nalahelo ahery izy. Aza matahotra anao ry dady a. Tena ho ajainay tsara ny fombantsika fahazamanay ianao. Matoky anareo anaka. Tadio fa mbola ny fanajan'ireo razana amin'ny fandimby fombantsika nampaharitra ny arenantsika toy izao. Ka ianao zao mitaranaka fahafito andimby anahy, satria ny lamin'matoa ny voalohany indrindra vao fidy hitondra an'izany anarandray zany. Fantatrao rahateo moa ny toerana misy atsika sy ny fandraisan'ny olona eto an-tanàna. Matoa toteny sy mbola jain'ny olona, ary matoa ambinina amin'izay rehetra atao ka manan-karena toy izao tsika, dia tsy inona tsy akory fa ny fanajako fatratra ny fombantsika io. Mahazo matoky re ianao ry dady a. Inoko fa mazava tsara aminao avokoa angamb'izany afatrafatra rehetra zany a. Fa mbola manitikitika kely ny saiko dia ity ry dady a. Inona no nahatonga ny fombantsika ohatran'izany? Ary angamo tsy misy fomba ahafahana manova azy? Tsy anaka. Tsisy afa-tsy ny fanajana amin'ny fomba ihany. Ary raha ny hoe fa inona no nahatonga an'izany fomba izany a, dia mbola ho avy angamba amin'ny fotoana hitantarana aminao ny zava-miafiny. Saingy amin'izao aloha ataovy ampy anao ny fahalalana ny ampahany, ary indrindra ataovy vain-doha ny raharaha ny fanajana anazy. Eny ary. Zay fa andeha tsotsotra aloha e. Mirary soa dady a. Tandrefa tsotra kely dady. Soary, toa variana bendry. Azafady Salimo a. Fa misy inona aloha e? Ka somary gaga ihany amin'ilay fomba anareo ko. Maninona? Sady karazan'olona mody tsotra dady fa mety masika eny rehefa mivadika. Mbola tsy hitako nanao an'izany izy ka. Fantatro tsara anie dady. Dadako angeny Soary. Fa inona no mampanahy anao? Tsy haiko ry Salimo fa manahy fotsiny aho hoe mety hisy fiantraikany amin'ny tokantranontsika ty resaka fombafomba anareo ty. Tsy maninona izany ho ahy io. Mila jaina fotsiny ray dia vita e. Ao fa mbola ampahafantariko anao misimisy kokoa ny fomba sasana. Fa ngah mbola misy hafa koa ka? Fa mifandray amin'ireo fomba ireo daholo ihany. Tantarao daholo mihitsy aloha fa soa dia efa eo vao hoe tsy azo atao ka? Eny ary. Ka manahoana ry se zao tokantrano vao zao? Batamana ihany ve vadiny se? Tena ohatrany tsy mety zatra mihitsy ry se Soary. Zany e? Tena matahotra foana izy. Efa haiko ka. Fa ahoana? Nga moa tsy efa ohatran'izany daholo izay nandalo tany aloha araka ny fitantarany dady e. Dia se zany mino fa mety mbola ho zatra izy. Sady tsy efa be voka moa ve izy iny e? Ka izay mihitsy angeny mampanahy azy. Hoe so andiso fanantenana ny dady ny zaza teraka io. Tsy mitombina ry se zany a. Tena kavitsiana tamin'ny taranaka ange no niteraka vavy zany hatramin'izay e. Ary efa niteny ary dady fa ny taranaka raha maro ladadabe antsika fa izany mihitsy no mahery lahy. Izany hoe tsy miteraka afa-tsy lahy tsika. Engany ry sera zany. Ary andao andeha malakilaky fa mbola hidinika amin'ny dady ange hono ny amin'ny fanalandratsiana sy ny fomba fanao rehefa mitondra voka toy izao mivady e. Ay tokoa moa. Andao tokoa ary. Andao. Dia izay zany Soary. Tandremo tsara ireo rehetra ireo fa mahasoa anao a. Fa ahoana koa moa anina lalanareo fa raha tsy natrondro ahy e. Dady ange ho aka mahay. Vao mijery anao fotsiny izy dia fantany izay zavatra tianao. Dia mety efa fantany koa zany ty zazy ty hoe lasa vavy. Saingy ny azo antoka dia lahy foana io. Lahy io e. Ahoana moa no alalanao an'izay botra eo ry Salimo a? Tsy miteraka vavy zany re izay e. Efa raha mikoriana miteraka ireo ray aman-dreny be anay mihitsy zany. Engany e.
ao matory amin'izay aloha so reraka mety reraka koa mantsy ianao ia va tena te atorobe a tsara manjary ianao e soavan'ny alina vadiko a zavatra tiako hoanina be mihitsy zany dia ihinana mamy be zany ny vavako antony efity tsy misy na dia siramamy aza tena andeha voaka any hitadika andraso hijery volato tiako eto ny alina lasa zao tena ry-dady sy remenitra eto mbola tsara nareo dady a mbola tsara e tena tsy namaly dady tena ohatry ny hafahafa mihitsy izy tato ato izay santo mivandravandra be izy mijery an'ity kiboko ty fa misy inary tena ohatry ny mampanahy fihetsiny hafahafa avy aloha zany moanika aleo ny anina aloha no hohanina sady efitiety mivarotra fa misy inona ry dady misy zavatra tsikaritra ao angasa misy zavatra hitako manjavozavo amin'ny vadiny salimo iny manjavozavo ny amin'ny sasaterany ve ohatran'izao mihitsy le fanampanahany ray ny dada fony izy niteraka anahy fa misy ono mantsy zany vehivavy tsy toeran-dah zany zany ve kanjo moa diso ny eritreri ny fananana anareo lahy dia mety mitovitovy amin'izany ihany ve zany ty dia asa ry se enga nefa mety ho zava-doza raha zany fanahiko zany ny tanteraka tena mety misy tsirim-panantenana ihany zany ny andraisany lany toerany dady sy anjakany lahy amin'ny arena rehetra ary remena engane salimo aiza ny zanako fa aiza ho any zanako salimo toilozanao mifandravandra fotsiny ao miala tsy ny soary tena mifona fa nataonao aiza ny zanako zano aiza ny zanako tsy maintsy ho nyvonoanaka izy vavy le zaza vononareo zany ny zanako tsy vanonareo tsy vanona okizay fa naza koa aza ndraika tsy mankasitraka an'izany saingy izay ny fombafombanareo io tena olona tsy mba mandeha raha menakavy dady fa misy inona aiza ny zaza aza manasary javatra le sarlimo ao ambadika ao le tsy ay mbola ao ny zanako menareo aty ny zanako e aiza ny zanako soary mba oka ho azy ary aza mbola mihetsika eo anao fa mbola tsy salama angenao e mba ianao salimo miala ianao akako ny zanako miala tazomo mivady laso anaraka ny zanakareo koa ny zanako e salimo tsy ireo fa raisiny zareo amin'ny tongony izy sa tsy mekazo miala teo ny zanako mba aza atao an'izao kosa aloha izy remena zaza manoto vitana tsy manambo ny tony
ento aty ho any zany melandro sy ala kely tya oka kosa dady a vadiko nge io e karaha vadinlahy aiko tsy toeran-dany vadinlahy rovan'lahy io de efa miomana moa fa raha mbola misy ny fanondroany a tsy andevitra tsony a zay raha teo ny fomba ndao am'izay remena eto izy zazaratsy iny lasa lety zay mahereza fa mety fomban-javatra ihany zao tsy vaninareo e tsy matahotody zanako avety isoary mela ianao e miala oka zay ho avy eto ny vadika lasany amin'ny zanatsika ry Salimo lasany fety volana sahady zay naminondro le tsy hovanin'ireny zanako dady za ty efa mitondra vokindray ary efa 3 volana zao ny pikipiko tsy manome tsiny any Salimo satria mbola tena tsy maintsy manaraka ny baikony izy Salimo soary oe Salimo taitra be ianao ka ianao manaitra ko fa inona aloha mahavariana anao eto e mieritreritra sahady ny anjono zanatsika ka nazahako aza ngeky Salimo ao anaky maninona moa tsika raha mandositra miala teto e tsy mety aky izany maherosona nge dady tsy azonay atao indrindra fa salama tony miala eto satria efa mifamatotra aminy sy ny fombanay rehetra miaraka amin'ireo razambe ireo dia mazava ho azy fa tafiditra koa nareo vady aman-janako ka matahotra nge e raha sanatry tokoa matsy ka ho vavindray ty zasy ty dia ho vonondo zareo nge tsy vitanao hoe io zazy io reritsony no vonono fa enao koa dia vitany zareo ve zany enaky tena vitany zany dia afoinao zany zay mianaka ka satroka nge tsy hisaraky tsika zao ary amin'izay fotoana izay raha tena tsy maintsy ho finoana tokoa zay mianaka dia aleo ianao no mamona anay tena tsy ho vitako zany soary vitanao zany Salimo toy ny hafoizanao anay ny tokony hahavitanao an'izany okaka izay sady tsy voky hisaraka amiko nareo narary mihitsy ange ny haiko nijeran'le zazanetiny remena iny menaky ny haiko ka ianao azaray mahatsapany zany maika fa za narary taminy por foy aminay fa tianay ianao Salimo eny ao fa mbola ho iteo ihany zany aloha sady mbola tsy fantatra koa nge na vaviny ao na lahy raha lahy moa dia arapa-soa arapa-tsara raha vavy kosa efa nisy zavatra neritreretiko izay ihany fa mila raha anao tsaka sy andavany nefa izay lazaiko raha tianao tavavoaka isika fa zavatra inona nefa zany eno tsara ry ay miananao indray le kiala tsy toeran-daty efa azoko no fa mbola vavy ihany ny zanany tsy maintsy ihany fa efana ry Salimo raha tsy vitana loatra ilana nambady ankiala ratsy ty manao ny remena raha zopa manao mavesatra ngako tony to miada-pamindry zato izy ie mavesatra nge tony remena ay
Fa ahoana no alalanao sahady fa ikoto fa tsy bosy? Mba efa ela ny ainana ihany nge ara zao be. Aiko sy hitako ny fijery avy ety ivelany any reny. Fa mamitako reny ndraindraiko. Eny e, fa na ikoto no na ibozy tsy mampanina tsy akory. Efa nanomana ny saiko vonina ny anaraka ny fombanareo. Mahafinaritra zany. Zany raha teo no efa nanekeko ny voadiny fanaovana isy salimo. Efa fantatry melo ny fomba kanefa nanaiky karaha sanatria mbola vavy nge ianao ka tsy maintsy alefa anaraka azy koa ianao e. Tsy mampanina re zany Remena. Zany no atao hoe fitiavana raha tsy takatrao. Ary mety mbola havita mihoatra lavitra noho izany aza ny olona rehefa ty. Tsy azoko. Mbola tsy nite olona angamby ianao ka mety hoe tsy hahatakatra n'izany mihitsy Lozaka aloha ianao Remena. Mbola andeha hitady zavatra kely ery ambony ery Ndao ary. Tena tsy mba taitra korikaly iny ny raha nylazako fa tsy maintsy ho faty koa izy raha sanatrika mbola vavy eo ny zanany. Fa ahoana ary? Sady efa nampiomana azy tokoa Salimo. Dia asa re. Fitiavana hony. Fa midika inona koa moa ny fitiavana fa tsy ny vola sy ny arena ve ny tena misy dikany ka? Zaho koa ny asa saina amin'izany eto. Aleololona laina ho vaty sy ny fiomanana andraisana amin'ny fanjakana ny atao vaindondra araha. Sady tsy efa afaka roa volana sisiny dia ho teraka. Dia miala tsiny lesy raha Salimo Zay ny fomba ka tsy maintsy arahana. Fona aminao fa tsy natateraka ny fomba araka ny tokony ho izy. Efa haiko zany le roa. Ka zao aza manasary zavatra tsony fa ndeha ho totosaintsika ny fomba. Araka ny fanao ohatr'izay aorian'ny fandatsahantsika ho soroman'izy mianaka dia tsy maintsy efindra ny se amin'io zandry ny se io ny fahefana sy ny tsotra ny rehetra hitondra indray ny analandray. Eny tate. Kanefa melohan'ny tena anaovantsika an'izany mangataka 10 minitra aminareo mba iresahako farany amin'ireo vady aman-janako. Ka inona moa le roa ny tokony mbola ho resahana? Oka kosa izy ry dady mba hanao an'izany farany ionandry zareo nge zao ndana lety Salimo ndeha miona farany amin'ny vady aman-janako se. Ndana ary farany eto ihany ny andro ny vatan-dehilahy zay efa miandry any an-dozoka. Saotra dady dia misaotra ny lahy koa le tsy Remena. Tsisy fisaorana lesy. Mampalahelo anazy Salimo kanefa inona moa no azoko atao eo Ka na za koa zany ery dady mba malahelo azy saingy zay moa ny fomba fa hono tokoa ary dady. Firy tamin'ny taranaka ny fandimy zany zao nefa tratra ny ohatran'izao. Taloha tsy nisy ohatran'izao mihitsy. Fa taty aoriana tena natetika mihitsy araka ny fitantaran'ireo ray aman-dreny. Ary farany teo aza tamin'ny vadiko voalohany ange ka tena toy izao mihitsy saika namoatsapiny izay vadiko izay kanefa noho ny fameloko dia voasoriko haingana ihany. Fa mety misy voka-dratsy lehibe ho antsika tokoa moa zany tsy fanatanterahana ny fomba io ry dady. Elo le roa ary tsy ho antsika ihany fa ho an'ny mponina rehetra eto amin'ity tanàna ity mihitsy. Isy loza mahatsiravina iseho eto. Zany no tsy maintsy hanolorana ho sorona azy mianaka. Ry soary efa azoko ny hitatsika eto ny zazakely. Tena vonina amin'izao zavatra ataonao zao ve ianao Salimo? Zao le efa nampiomanako anao ary aza variana miresaka fa raiso dia finosy mafana tsara ny zaza. Dia homany tsara ny tongotra fa andetsika ary mbola lavitra ny ty. Ndao ary vonina ndao tario ny lalana io efa nisokafaka eo ny lalana ivoahantsika tato.
sofanisany eo ary efa nitiako afaty anatiny koa ny varavarana miditra ato. Ndao ary fatao ela be ao ambady keo Salimo ry dady a. Eno a ndana dondony ao aloha ka taraiketsika. Salimo a voady andao andefa mandeha nge fotoana e. Tena ohatrany tsisy mamaly nge ato ry dady. Ilaony enina ena aloha so mbola variana miresaka ao reo e. Salimo a aza manasary zavatra ry se a. Andramovaina ho erise ovidiny se lafa nge zao ataony se zao ry Salimo e. Tena mihidy be ty ry dady a. Tena nidiny avy any anatiny angamba. De maka zavatra napiorana azy fa tsy maintsy sokafana malaky io. Ndrasoare ty eto misy famaky tonga de vakiko zany ty varavarany ty a. Malaky se io fa kely sisa zay ary aloha asorona aloha reto mipandalany reto. Oay tena tsy misy nizaniza tsongy ato ry dady e. nandeha nandosa zany reny. Tena efa misy rindrina goana kay tiky jereo. Teto zany zareo no voaka. De ina ny atao ry dady a. Tsy maintsy karohana zao de zao ihany reny. Ary tsy maintsy atolotra hosorona daholo izy telo mianaka fa hitondra aloza ho an'ny tanànatsika sy ho atsika reny raha tsy voatolotra alohan'ny tsinam-bolana. Ndany se makany andozika. De ento daholo ry zalao mitondra fitaovana ataovy sava ao ny ala ny kitro-javana fa tsy mbola lasa lavitra reny. Eny ary dady a. Malaky se. Poa lozy tere razako fa nidiran-dozinina akory le kely iny e. Tsy fantany akory ny lozanjo azy ao anaty alo sy ny sazo miandry azy. Marina tsy maimbo raza ery zalahy reny angaha miela azy moramora. Andao malaky ry soary a. Ina mampijanona anao? Ka tena reraka ngeo aza e. Vato koa fa teto angetsika raha sanatry katratrany reny aty e. Sady anga tsy fantatrao fa vo avo teraka ngea io e. Eny fantatro tsara zany saingy aza matahotra anao fa efa nataontsika avokoa ny fomba rehetra tsy hampaninina anao. Efa nampianarina zany ange zay e. Tsisy fetraika mivelively amin'ny fahasalamanao zao. Ndao momba akaina kely sady jereo fa taitra koa ty piso kely ty. Eo mijanona vetivety ary aloha e. Ndao hoe tsy malaladalaka etsy. So de naona koa ny zaza ka nahirana nitondra azy aty de ho raisy fotony ety tsika. Ia ao mipetra aleo matorikery ary aloha de kelikely tsika mandeha. ao zanako zay jereo Salimo a. Jereo fa mangala mpijerany aminao nge izy e. Io dady io Ndre ty zanako tena efa viveriny aina noho ny fitiavako anareo tsy maintsy nanaovako an'izao anaka. Ay zazakely mahafatifaty ohatran'izao no vonovonoana fahatany fotsiny any. Tena tsy fokotsoniny anaty ka. Salimo a. Misaotra fa voaporofonao zao fa tena tianay tokoa ianao. Tsisy saorana kivaty koa. Atitiko amin'ny mahaloam-pianakaviana any nanaovako an'izany. Inona moa zany zao ny sazy mety andry anao raha sanatritratritsika? Araka ny fomba de tsy maintsy vonoana tolotra hosorona ho an'ireo fanahin'ny razambe ao an-dozoka izay rehetra mandika ny fomba sy ny fianakaviany. Zany hoe tsisy afa-mainy zany tsika telo mianaka e. Tena raharaha koa zany. Fa efa hitanao zany zany an-dozoko zany e. Zange tsy teto e. Fa na rehefa tany amin'ireo avandry-dady lavitra hianatra sy andalina ny fomba. Tany amin'iny toerana nehoanantsika roa iny zany. Fa reko fotsiny hoe any ny toerana masina indrindra sady fanatera-tsorona. Tena lalina zany. Miala tsina kely soary. Ohatra ny napiditra anao tamin'ny kizo
Tsy nieritreretiko hoe tena tanterahana ara-baky tena ohatran'izao ty fombafombo ty. Tsy misy tsindre a. Matoana naiky nanambady anao dia fantatry fa tena fitiavana izay. Inona tsony koa moa pirofo tadiaviko ankoatr'izao e. Ianao aza ny tena hisoraka fa tsy nanarana mianaka. Na zany aza misy kina herim-po. Eto vao tena nomboka ny aditsika. Ny tanjona dia tsy maintsy tafavoaka tatytsika ry soary a. Mametoka ianareo afa hiaro anareo hatramin'ny farany. Misaotra Salimo a. Fa ono tokoa? Ahoana ky? Iza tokoa moa zany zao nataontsika anaran'ity zanatsika ity e. Tena mbola tsy nieritreritra an'izany mihitsy a. Anaran-dà zao no mba efa tato an-tsaiko tato. Hoe iza ka? Hoe Salimos. Salimo ny anarako. Ary ny esy farany kosa ny anaranao. Dia ndao atao hoe Salimary e. Hinoko fa hitondra vintana ho azy ny fitondrana ny anaranao. Izay nanana herim-po betsaka mihitsy nanavotana anay. Mety zany. Izy azy ty torenoko sahady. Salima kelany dada. Makatoromaso kely koa aloha ianao fa za metraka an'ireto zavatra reto manodidina aloha. Fa iny indreny Salimo? Tao mamofona be izy zany. Zava-maniry maromaro na ny tontolo reto dia nafangaro e. Apetraka tsy lavitra antsika ireo fa vao maheno an'ireo ny biby ty dia mandositra. Ay! Ary matory kely amin'izay aloha e. Mbola andenga antsika kelikely eo e. Zay jerijery sy haino eno. Ianary. Tonga dia miparitary zalahy. Aleo aloha tsika miakandrefana fa rehefa narahana ny diandry zareo dia niakandrefana any. Fa tandre mivonoana rehefa hitanareo a. Mbola tolontsika hosorony reny. Malaky nareo e. Zay data fandeha zay a. Aleo nareo ngamba miverina amin'izay. Eny le roa. Tsofoky rano eo lahy efa be amin'ny toerana omena ny lasahady a. Fa tadio. Tadio fa mbola tsy tompo toerana ialahy raha tsy efa voatolotra hosorony le kary iny. Eny tady a. Amin'izay fotoan'izay nanomezana ny lany fahefana. Ndanaka mahita. Misaotra tady a. Mahazo matoky ianao fa tsy misy zavatra nakinina tamin'iray meny zany ka mbola tsy vitany e. Ndanary dia soava tsara e. Ny fanahandreo razambeany tahanareo any. Ndreto. Ny finosiko anaty sachet ny sisa taolan'ireo kalaza lampiaza sy mpianala mahery fony fianakaviany. Ento any fa iaranareo amin'ny bibidy reny. Misaotra tady a. Zay fa lasa ary aloha zay e. Ndao ary. Inona zany? Mandreraka koa ty goaka alaty. Za koa tena restory. Ary nakay izy mianaka teo. Aireo mbola matory tsara reo ka. Ary aloha foazina aloha dia andeha zay. Soary a. Soary. Foaza re dia andao andeha. Andrasary aloha finosiko tsara aloha Salima kely. Za ngorona netatsika. Ndao amin'izay ary. Ndao ary e. Tena taitra koa ty zasy ty. Sao dia mangatsika izy. Efa tena nataoko mafana ary izy ko. Andrasa atao menanony any ary. Ao akia. Salima kely neny a. Mangina zanako. Zay. Tena misy olona zany. Tena zay ireo mpanaraty fa tonga. Oe, Salima. Mety nandreny feo an'ity zasy ty ngamba izy. Salima. Matahotra.
Lamina aloha ianao. Ndao, aty ny lalana. Tena tsy lavitra eto reny zalahy fa ataovy sava ao malaky nareo. Salemo ho tratrangetsika Lamina aloha ahy ianao. matahotra. Andao hoe afy natao ambanin'ity hazo ty aloha. Jereo fa misy lavaka io. Izany Io aloha io soary malaky ianao vehivavy akaiky ingery zareo e. Loza fa tena mitomaly le zaza. Nefa tsika ty mba tsara toerana ery. Tambatamba azo aingana fa eno-dralahy eo ane zany dia ho tratra tsika. Okizay zanak'neny. Mangina tsy tomà zanak'neny. Zay fa nangina. Tena ohatrany tsy lavitra teto nisan'le zazany tomany teo Tena efa zao ao ambony ao zao le olona. Malaky ny tilisany malaky e. Ka roa daholo ny lobolobo rehetrarehetra ao. Oay, tena iremena zany. Raha eo avotre zay e. Engane tsy tomany eto ty zazy ty. Moramora ihany soary Tena sofy kokoa ngamba ny tsy nahihany tsara ka. Teto mihitsy nefa le feo teo. Tena zay misioko zay ry zalahy. Misy zavatra hita ngamba. Aleo tonga dia hoany aingana. Misaotra anao Andriamanitra. Za efa tena kely ny heriko. Raha sanatria ka hitany teo tsika, tena tsy maintsy mifanandrina taminy Dia ahoana amin'izay aloha ny atao e. Reny nge ka tsy ala teto amin'ny manodidina izany raha nresany teo e. Andraso hoe ohatrany misy lalana midiny ty. Eny tokoa. Mahagaga hoe hazo lehibe toy ity dia misy lavaka ohatry ny varavarana. Ary misy lalana midina. Betsaka ny azo ohatran'ity atao anaty alato raha ny filazan'ny olona efa nandehandeha tato tamin'izay mbola kely ka. Dia mitondra makaizy ty ry Salimo. Dia tsy haiko mihitsy aky. Andao aloha arahana dia ho ity hoe. Andao ary. Tena teto mihitsy reny ny natory. Fa mba aiza ary no misitrika Tena mahagaga mihitsy efa fatan-dehilahy efa ho zato zay ny zava-teto fa tsy nahita afa-tsy ty toerana ny lasindry zareo ty. Mbola hita teto avokoa matsy ny satroko Salimo na ny afina mindrony zareo alina. Mafy alary Salimo fa tsy hamafy an'lahy velively koa. Tsy maintsy hitako hoe lahy na andehanako hatrany amin'ny farany tany aza. Tena mitondra ty anaty lavabato le lalana nidirantsika teo. Eno fa lavabato inona moa ty izany ka? Dia tsy haiko mihitsy ry soary. Tena mbola tsy niditra tato Zany ve? Za tena reraka mafy ry Salimo sady tena nona be mihitsy aho zany. Zany ve? Kanefa nefa tena lany ny vatsikely nentsika. Tsy nazaka firy koa fa sao dia tsy zaka. Tsika mantsy mitsoka. Tena tsy vitako intsony Salimo reraka. Eo maka aina kely aloha ary. Sady ry misy toerana malalaka be ry. Andao iny aloha akaina. Tena reraka be maro ny soary. Ela tsy ahafindra intsony ny tongony. Aleo hijery izay zavatra azo hohaniny ihany aloha angambaka. Eo mijanona aloha soary. Ao mpandro eto aloha ny zaza fa matory ange izy zany. Dia mekina amin'io vato be io ianao. Ndre fa andeha hoaiza ianao? Andeha hitady sakafo anao aloha. Inona ny sakafo hitanao ato lavabato ange ty Hitady an'izay azo hohanina any re ahy. Aza mihetsiketsika eo aloha Anganary ianao Tena renoka be Salimo kely. Aleo atory eo aloha izy ka.
za andeha njerijery manodidina. Tena malalaka be kay ato ambadika ato a. Toy ny hoe tsy lava-bato izany te izy. Ary iny izany vao hitako izany. Maty! Onjeo! Biby lava be! Tena latsaka tia marina. Fa inona ary ty? Toy ny hoe rano kanefa maditidity hafahafa. Sady mamofona tsy laika izy izany. Andraso hitsapatsapa loso misy azo sarangotina. Ary inona izany voatsapako izany? Ty eto. Andrekaka. Lohan-tsasakely. Tena izy daholo reto marina. Nahazo ihany ka. Fa ohatra ny feon'ny soary angeleniko teo e. Aleo jerena anaingana aloha sao misy zava-miseho ary. Salima! Vonjere! Maty ato ange za e! Salima, fa maninona ny zanako? Soary? Fa misy ny? Fanakay soary? Navela mitomany rehetra ty zazy ty. Aleo aloha raisina. Jereo raha tsy toratany mihitsy le zaza. Okizay ny zanaky dada. Zay. Fanakay za soary. Soary. Salimo ato ambany ato ary Salimo aingany ianao e. Oay, tena latsaka any ambany any soary marina. Fa inona nefa nampilatsaka anao any e? Azy ilozanao manontany ahy eo rehefa ataovy aloha izay mety e. Fatin-jazakely angely mato e. Tena marikototra marina e. Tena ty zany le toerana fanarin'ny olona ny fatin'ireo zazavavikely avy ato sorona ao an-tanàna. Salimo ao ihany ve ianao e? Ie, ny rasy fa metraka n'ity zazy ty a dia hikaroko atady aloha isytonana anao. Malaky renao Salimo Ary aloha petraka eto aloha ty zazy ty. Zay, vetivety aloha ny zanaky dada. Dia aleo jerena tsara aloha hoe aiza ho aiza tsara soary teo. Fa aiza nefa ianao zany e? Aty rery Salimo Ka maizina be ne dia tsy tazako e. Andraso tonona kaikaiky. Oay! Maty a! Salimo, ty lozanao? Tena latsaka tokoa ary soary. Araiza ianao zany? Ty re ahy e. Rasy fahitako ianao. Aza metsika eo. Tena tsy lainga fa mantsy sady marikoriko ato. Da tsy ireo reto fatin-jazakely. Tena mety mba hanahoana re raha ireo olona mpamono zanaka ireo no alatsaka ato e. Fa aiza foana ianao e. Efa eto ary. Salimo, sofa tonga ianao. Okizay. Dia inona izany zao no ataontsika? Mangena aloha. Misy olona ao ambony ao. Tena olana izany. Ary makeo amin'ilay zaza nge izy zany. Ny zanako ry Salimo io mifoana ray tompoko. Azalaina reny zanako e. Mangina soary a. Tsy fantatro akory raha remenina ny ao. Tsy remenanao izany io e. Jereo fa manao akanjo misalobona be. Ary vehivavy nge izy zany. Vonjeo! Vonjeo ry Salimo mety le zaza. Fonana ray tompoko. Okanao reny zanako e. Oka re. O raneny a! Raneny! Apetrao iny a! Zanaka ine iny! Lasa ny zanako ry Salimo. Tena tsy ninony akory azy a.
Okaka izay inona moa nataontsika eo e. Izay karanato aloha zao no tokony heverana. Oka izay ho ah. Enao efa misy olona nge izany e. Tena izay tsika vao hofaty ry Salimo a. Remeno zao. Mangina aloha ianao. Miondre dia aza mihetsika mihitsy aloha. Zay fanjanona. Ay, biby lava be ny Salimo a. Fa misy inona? Tsy biby lava zany io fa jereo fa tady io. Fa tady ahoana? Tady io e, jereo. Eny tokoa. Fa ono aloha e. Tady avaiza zany ty. Eno a? Ohatra io ambony io ka le raneny manao baiko mona antsika izy hiakatra amin'le tady. Zany ve? Dia ahoana? Dia ahoana moa fa ndao hiakatrako. Ka iza no alalanao na olon-dratsy io ka na namandremena tonga itsikilo atsika ty? Aiza kosa e, raha olon-dratsy ve izy aky dia hanavitra antsika ohatran'izao ato a. Miankara aloha ianao dia manaraka avy eo. Sa ianao mbola te-haka fofona maharitraritra atao amin'ity farimena marihatra sady mahay mifatin-jazakely ty. Ary sao dia tokony mba hojerena amin'ireo tokoa ary Salimo le zanantsika voalohany iny a. Aiza re nahitanao azy ato anatin'ity aizina be aty sady amin'reto fatin-jazakely mifangaro rano madity reto a. Sady tsy misaraka angamo ny lohany sy ny vatany ka. Ao miakara fa miandry be le raneny ao ambony ao. Ao ary. Ao. Ahoana remena? Olona telo tsy hafa mandeha ve dia tsy hitanareo? Tsy maintsy karoanareo faran'izay aingan'izay. Tena efa mba nitady ihany zay ry dady a. Fa nitoerana ny fiainany ihany no hitanay. Somba mbola eto tanàna eto ihany azy izy e. Tsy mitombo ny zany ka. Nitoerana natoriana nge fa tarihan'ny farany andrefana akaiky ny lavabato e. Zany ve? Tsy lavitra ao reo. Miverena malaky anareo. Dia jereo fa eo amin'ny manodidina ny lavabato ao zay. Na ao anatiny ao. Mino fa latsaka ao amin'ny farimaimbo zay. Eny ary. Tandre mange remene. Tsy maintsy tratranareo alohan'ny tsinam-bolana zay. Eny dady a. Ao fa ezaka ary manome toky anao aho fa tsy maintsy tratrako zay. Ndao ary. Zay fa ilozako ary aloha e. Ndao ary le roa. Fa aiza loatra ary ny fiainan'ireny. Hitako ny hevitra. Sao ihany dia hanaparitaka ny vatan-dehilahy rehetra hikaroka amin'ny manodidina ny lavabato. Tsy maintsy tratrako ela ary limo aho. Nandaniko ny farim-pananako aza. Be tiana makivaky lalakely lavabe izay. Niakatra dia nidiny. Mibetika miampita rano kely. Mibetika milona rano hatreny amin'ny fotra mihitsy. Dia izao indray mamaky an'ity lalakely tsisy fiafarany ity. Dia nefa hitako reraka mihitsy soary. Na za koa azy. Ty raha matodo be ity nefa ohatrany tsy hay hoe ho aiza sady tsy mijanona mihitsy. Izy moa hatramin'ny aingana tany an-tavabato sy ny tendray-bava aza. Zay koa tsy zana ny tany fa tsy hay intsony na matahotra na ahoana. Ny zanakay koa tazana ireniko ny tolomaso eny atrotrony. Hitako velom-panahina be ihany soary amin'ny fijery ny tiraneny ty fa samy teny. Io fanjanona ary inona ty ataony? Ary to varavarana ty. Ay, misy trano ato ambadika ty hazo be midoroboko ty. Io fa manome baiko monanay izy androso.
Andoro soary hitako misalasala be zany soary. Trano kely misy efitra roa mazava tsara ny ato. Trano hazo bararatana tambatambatra mo. Razana tsara ny mahatrano azy ato anatiny fa tako ny ravin'le hazo be moa izy any velany. Tsy misy afa-tsy fandriana anankiray. Dia lamba tsy fotsy efa vasobasoka. Dia tsy madio mivelatra amin'ny tany. Jiro fanala no manazava azy. Dia tira matory be direry moa zany no ato. Io fanapetra moramora eo ambony fandriana le zaza. Dia nitodika aty aminay izy. Somary manao fijery marikivy zany. Mipetrahana fa matory ny zaza. Fa iza moa ianao tompoko? Oe, tsy namaly izy fa nendrika fotsiny. Ampiorezairaneny nivoaka tao amin'ity ala be ity a. Tena tsy mamaly akory izy. Ino fa nitondra lovia misy eny eo amboniny. Teny sakafo. Mihinana fareraka. Dia ahoana ry soary? Tena tsy matoko loha ty raha matoby ity a. Marina tsy mpamosavy Ierosalimo a. Zany tsy hihinana an'io e. Tena mivandravandra be izy nijery any soary. Enony angamba le tenin'ny soary teo. Nefa ny soary ny teny mora ihany. Sapa aminaniko ty raha matoty. Nihinana tamin'le namborona voatono izy dia nandray tamin'le akondro ihany koa. Rehefa atorina dia mekara. Io ny lamba. Sotra tompoko. Zay ny ianao ry soary. Efa niteneniko ianao fa tsy ondraty zany ho aty raha matoty. Tena natahotra be amin'ny fandravandrany teo a. Tena mpimatsy angamba izy ty. Ka ahoana? Inona ianao satria? Sady manitrery ange izy zany e. Enamborony ty soary a. Ka inona moa zany fa tsy maintsy mihinana e. Aleo sady asiana hena ny kibo no asiana akondro. Amin'izay mba matezateza. Malaky ianao fa maikaikainy e. Tena reraka mihitsy. Kana za koa zako. Ary lasa iza moa izy teo. Lasa natory ao an'efitra ao izy. Hitanao? Eo mbola tazana amin'ny makarakara nyreto bozaka ambany reto ny tongany. Andao amin'izay atorika. Laniko reto. Sady tena efa manenjika be ny torimaso. Tena sarotra ny fikarohana. Ray andro nefa sisa dia tonga ny tsinam-bolana. Samy maily tsara ihany zalahy. Karosy ataovy sava ao daholo ny manodidina rehetra. Vao misy favaona trangafahafa dia mety ho avy hatrany. Ozy, fa misy lalakely masaka angety izany. Andraso hoe tsy lovina amin'ny fanala. Tena izy ty. Andraso arahana. Lisan'ny rolareo. Manarahana, ndao. Fa lalakely makaisa ry ty. Tena mbola tsy nanaraka sy tsy nahita an'ity mihitsy hatrizay a. Tena ela koa tsy nandendeta ty andrefa ny lavabato atyko. Ozy, fa to tapitra eto ty. Eto nefa tsy misy afa-tsy azo be midoroboka maromaro. Soa ihany fa tetra.
le ramatoa. Ary misy olona mikarokaroka zavatra ho velany eo. Sady ohatran'ny maromaro anie izany. Tena mety ny ekipany remeny izany ngamba. Karokaro tsara daholo zalahy. Tsy tonga ho azy foana ty lalakely ty fa misy olona mandehandeha mihitsy aty. Ohatray fa misy inona indray ary ihany. Andao ho any daholo indray zalahy fa misy zavatra hitandry zalahy angambany a. Zay efa lasa izy raha neny a. Tena taitra loatra a. Miaramila ny ngory reny. Ngory? Ngory? Ngory dady. Dady. Fanga fantatrao dady? Fantatro tsara. Fa iza moa ianao tompoko raha tsy mahadiso? Zany no mara vadiny ngory taloha. Ary ianao kosa no Salimo Lamatoa. Manana zandry ianao, Remena ny anarana. Ary mikaroka anao sy ny vadinao ary indrindrindrindry ty zanakao ty ry zareo. Satria nitsokonareo rehefa saika ho vonono indray ty zanakareo faharoa ty. Fa ahoana nalalako an'izany? tena mikakakaka be fotsiny le ramatoa marina. Mara olona. Jereo ty fonehany. Ny foroany loana sisa ny ambany. Ny sisa efa pahanify kely daholo sisa. Mifatratra. Ny ivy miraraka. Mahatsirafina. Fantatro izany satria efa betsaka ny zatovovavy ohatranao niaritra zavatra ohatran'izany fahiny. So dia mba pitsikilo ny dada kosa ary ianao ty. Tsy pitsikilo aho sanatria. Eny e, pitsikilo aho fa tsy azy. Fa ho an'ny taranako nanaovako an'izany. Ary tsy tiako koa mbola azon'ny olona ohatranareo izao no nanjohan'ireo andihana tovovavy ireo e. Anisan'ny miaran'izany koa mantsy aho. Zany hoe vadiny dady koa zany ve ianao sa? Ie, vadiny talohany vadiny terahany anareo rolahy. Fa nga moa nanambady izy taloha? Ie, za zao ny vadiny. Ary namoy zaza telo be zao no mitsoka tao. Dia ho no atopoko? Ahoana no nataonao ka tsy nahafaty anao? Ary inona no mbola hijanonanao aty amin'ity toerana ity ka? Satria te hamaly-faty aho. Tsy ataoko vita moro ireo ranjanako nafoy. Ary ataoko mitondra ny saziny ireo mpamono olona ireo. Tena tezitra be sady latsatra amin'ny maso mihitsy neny mara. Tena mialatsina tompoko fa namofo tamandry. Tsy maninona ka. Tena tsy azoko mihitsy zany. Fatan'izao fa zanak dady kanefa nafotana. So mba manana saina hafa amiko kokoa ary ty ramatoa ty fa tsy miteny. Haiko tsara fa miahiaha ianao ry tovolahy. Tsy miahiahanao zany aka. Tadidio anaka. Fa vao nahita ny fahasahinao nanavitra azy mianaka fotsiny dia resy lahatra fa afaka manampy ahy ianao. Fa nampy anao ahoana moa tompoko? Hiara-mita ny valifaty eo ambony antsika. Tsy nampalahelo anao ve ny zanakareo izay nafonareo teo iny? Lazainy fa ianao ry kialakely ny tsy hitoeran-da. Kanefa fomba akolaka hakan'ny zanakareo atao sorony izany ho an'ilay fanaratsy tompony eo an-dozika. Marina izany Salimo a. Hinoko fa fotoana izao hamaranana an'izao zavatra izao. Satria nataoko aza hoe hivoaka tatontsika. Mety hirorosaina foana ny amin'ny tany alehantsika any. Sady nareo ve ny mihevitra ny mitafavoakato? Miodikodina fotsiny ato nareo. Fa efa milevina manodidina ny ty aly ty ny fanahan'ireo razambe misakana izay mikasa hivoakato. Izany no antony mbola tsy nahatafavoaka ato.
ary raha tsy tady sy ny odiny ary ny fanompoan-tsampony ny rava tsy ho foana tsy akory izany. Fa ahoana moa no ahalalànao an'izany rehetrarehetra izany? Eno a? Efa ho 15 taona izay nikaroako fatratra sy niketrehako an'izao zavatra izao. Fantatro daholo ny zavatra rehetra miseho ato. Dia ahoana re izany? Salimo a, tena lalana iray mety voantsika amin'izao olana rehetra izao ny fanekenao hanampy an'iny mara. Ka zaho ary manome toky avy nefa ianao fa hanampy asy ny ankonako ivoaka tato raha sanatria misy ny fivadihan-javatra. Manome toky anao fa tsy hivadika aminareo. Hiady hatramin'ny farantsika. Eny ary, manaika. Misaotra anaka. Miverenareo matory fa za dia hiasa atao sakafo aloha sady karokaroka voankazo any. Tena faly be ny mara. Jereo ry izy tsy toy ilay endriny vinitra hitanay indray andro lasa izay fa endrika faly sy velom-panantenana izany. Ataovy manitra ery izany a? Izany. Ary nandrahoana kay ve izy ty Ie, efa fanaonay fahiny rehefa menala re izao Sady matsiro kosako. Izany. Fa iny tiriny eny mara? Lambo mbola vaton'izay izy io. Somary nanahirakirana ihany ny sambotra azy fa tena niaika anao ary ny maraka. Fa ahoana? Jerena fa efa zokony ihany ianao kanefa tena mbola matanjaka. Tenao rery ve izany ny azan'ity? Ie, za rery anaka. Ka iza rozy izy ianao no hanampy ahy io Taitra Salima kely. Ndana jareo vetivety aloha zao soary. Tena efa ela koa izay natoriany izay ka. Andrasa ro Ndry? Ary manavy ange izy izany Fa manavy ahoana koa Ahoe? Way? Tena manavy mara. Dia inona ny atao ry Salimo Tsika angano mba tsy fanafody akory. Andraso aloha mitonina reo. Mahafantatra ravikazo mety hitsaboana azy kanefa tena nay farany atsinana nakaiky ny tanàna any vao misy anioko. Dia ahoana ny atao? Sanatria miomby eo ny fanavian'ilay zaza. Zao efa kely sisa dia ho alina ny andro dia raha vao maizina eo fotsiny dia andetsika sy ianao ngamba ry Salimo Somary manahirana mantsy ny mahakasika mety tsy ho vitan'olona anankiray. Dia za rery ve izany mety zanonatoko akory tena matahotra. Iza koa no ahitanao ato tandremo tsara fotsiny tsy etomany ny zaza. Ie, aza dia atao mafana be izy aloha fa maka rano dia petapeta ao amin'ny lamba milon-drano mangatsiaka ny andro ny mandrapatonga anay. Ieny ary Zay fa andeha hanomana ny zavatra hoentsika vetivety aloha za Tena tsy mahatokolo ilay lalakely iny aloha hiverenana fa tena misy tsy mazava mihitsy iny. Nisy tady hitany zalahy izay mantsy tao amoron'ny farihy maimbo tao. Ary hita tsara koa ny faritra rehetra ny voandry zareo tao fa latsaka tao ngamba. Ny fanontaniana dia hoe nankaiza nefa. Ty eto ilay azo nidoroboka. Aory zalahy, sa vao hatrany amin'ny fotony fa tapitra eto manko ny lalakely. Way, fa inona izany? Dia niverina sahady ve izy mianaka kanefa dia voateo ny lasa. Tsy zavazava be toy izany kanefa raha izy mianaka fa tonga dia miditra. Asa hitako ry Andriamanitra ka tsy ho lasa ao
tena mangovotra ty zasy ty kwarto vo mainka me manavy losy ty tsy ireo famokofokofoka be dia atao any ty andraso tapatabasana mankina pesokely mama mankina salama mankina sady aloha mena taolo fa mitady tovana zany nanao any misy zavatra hitanareo ve sa vao tsara ihany aloha e sa vao daholo manodidina tena mamaebe molitra ty zasy ty zava tena mitomany ty okizay moe okizay sanako amono maro sakafonao andriamanitro ampio mangina aloha ery zalahy ohatra misy sasany tomany ange zany ajanono aloha afo savazavaanareo mangina daholo ienoy zay fanakina tena tsy laly dalovana fa tiana nahiny fionjazakely ny tomany teo ka ndrekariko tena mainka mitomany be ihany ty antehina reno ataoko hoe zay enonareo ve tena ato anatin'ny ty ravinato ty zany zalahy sa vao malaky ary iny ty tobararatana rafitra misy zavatra teo ambadika ato fa ongoty ihany io e malaky nareo tena zay ry zareo fa tafiditra ampio re ary tombo salimo aizy ianao e ofaty any zay mianaka nare aleo iavina tao ambadika ato aloha zay mianaka ay misy ohatran'izao ato tena tsy napoziko hoe misy trankely ohatran'izao kosa aloha ambany ty azo midoroboka be ty e otriri ary fa to tsisy olona ay zay lary salimo salimo reko ange zanakilay teo e orazo bavy e mivoa moramora tena io fa mijerijeriran-drano losy ty olona telo zareo ary remena sy ny namany no ato alefa ry zalahy sa vao daholo ny manerana ny trano karoy fa tsy maintsy ato reny e malaky laisina fona re remena aza vonoina re zay mianaka e raha zopa ay ve enao tao ihany e ary aiza le zokom-bomangy iny nakaiza ho a tsy ao izy fa any ivelany ihany e nandehana ngeny nanontaniako anao e ary eto aty ny zazakely iny aloha oaka kosa remena iny oaka anao ny zanako eto aty ty ho a ny zanako e salimo aizy ianao e salimo afatory io zalahy de ndao entina malaky nareo salimo zany tsy maintsy anatina ho azy eo rehefa tsy mahita n'izy mianaka fa ataonareo ina e avelao e mariny ty marinina ho a mananao aona re zay izy mianaka hoe tsika aza mba nalaky ny verinako fa lavitra ihany tokoa aloha le toerany sady tena nanahirana ny nakasy kanefa dia zava-maniry kely iny nalaina teo ka zay nge no mahafanafody azy tsy hita amin'ny toerana be mpivezivezy tonga ihany sika ty oy ohatray fa inony ty tao efa misokatra be ato fa misy iny nanaka tena nisy olona tonga teto oroneny mara jereo fa ny andahany daolo mipararatana tao varavarana eny tokoa losa soary soary tena tsisy olona ato soary soary nakaiary ianao olona ray ihany navitan'izao e remena menao fa izy sy ny vatan-dehilahy ny tonga teto dia
dia inany atao ry Nenimara? Milamina aloha ianao anaka, aleo mandinika tsara aloha. Ka ho faty any aina angeny mba dia manjanako? Tsy sa mamono an'ireny izany izy raha tsy aorianany mamatonalina. Mbola manana ny tontolo andro tsika navotana azy ireo e. Ay, na izany aza ve dia hiary fotsiny eto tsika ka tena mamarina raha mitombona amin'izany saiko ry Nenimara. Izao ny fotoana mety indrindra hanatanterahana an'ilay paikady efa nomaniko hatron'ela ry Salimo a. Ka lazao ary fa mandeha ny fotoana e. Izao enoy ary fa ho tantaraiko anao amin'ny Tsipriany. Avy eo tsika mamoaka fitaovana dia miala eto malaky fa sao mbola mivirina eto ireny. Eny ary. Reo izy ry dady misaotra le roa. Tsy ataon'ny fanahandreo razambe tafavoaka velona eto zany kala kely ity izy rehetra madika amin'ny fomba tsy maintsy maty. Zao tratra ihany dia miomana fa ho faty an'io alina. Ary Salimnakaiza Mety mandehandeha any izy ry dady mbola langina an'ireo ekipa hiverina any azy zao hijaiko azy. Fa tsy maintsy ho taitra manko izy hoe tsy mahita an'izy mianaka ao. Ay, tsy maintsy ataonareo zay azona an'le iny tsy maintsy atolotra ho sorona koa iny na dia misy nirako mikorina azy ao anatiny. Ary iseny tsy maintsy manatanteraka zany Remena mba hifindrany tsodrano any MC. Zany ve? Dia ahoana moa zany momba azy mianaka? Afaka tonga dia mandatsaka ny ran'ireo fanerana aloha sika, fa tsy maintsy alatsaka kosa aorian'izay ny ran'le tompo-pahefana dia tsy izy zany fa i Salimo. Eny ary ndao ary zalahy, ndao ary. Zay ry Salimo ny zavatra tsy maintsy ataontsika. Raha tena tehana foana ny herin'ny maizina sy ny famonoana olona eto amin'ity tanàna ity tsika dia izay. Lalina zany. Tena ohatran'ny samatahotra izany ary Nenimara. Tsy izy tokony hatahoranao rehefa miara-miasa tsara tsika e. Ndao aloha tsika ary hijery ny fitaovana rehetra e. Andao ary. Reto ny fitaovana ampiasaintsika. Ay ve misy ambaniny kely koa ty trano kely ty e? Dia inona daholo reto? Toaty dia fitaovana samihafa. Ary iny ento miankatra iny fa ao anatin'iny no misy zavatra ampiasaintsika atao fandrehatra. Fandrehatra? Eny re. Eny daholo fa antsika mahita azy. Ary aingana ianao. Atsy fe ao anatin'ny jefotsy efa naoriko daholo aloha dia ndao sao dia ho tratra ny Remena eto ihany tsika ka ho faty-monika eo daholo ny tetika rehetra. Eny ary. Zay. Vity reto ry Neny. Ento efa nalo io dia ndao ary andeha. Keto ianao manarany ry lalakely andrefa ny lava-batory dia ararao manodidina an'io lavaka maizina be eo ambany eo io ny vovoka fandrehatra. Ay. Ie, za kosa tonga dia ho any an-dozy ka hijery nametrahany azy mianaka. Dia avy eo za makaiza. Arao iny lalakely andrefa n'iny dia ararao amin'ny sisiny iny ilay vovoka fandrehatra amin'ny jefotsy iray hafa mandrapatonga any ambony any. Fa tonga tsara ho an-dozy ka manko iny lalakely iny. Andreny sao latsaka ao anaty farihy maimbo fa tsy hoe tsony navitra anao Eny ary. Dia aza mikorobaka be. Aza mantahotra ihany koa fa tsisy mahita an'iny lalakely amin'ny sisiny iny mihitsy afa-tsy zarery. Ka na isy olona azy eto ampita tsy ahitanao zany mihitsy izy. Mila mailo tsara kosa nefa ianao rehefa manakaiky an-dozy ka fa metery ny lavaka iny Ao fa voaraiko daholo ny efatra ry Nenimara. Dia mandehana amin'izay ary. Ny zanahary ane anaka hiaro anao. Misaotra. Raha sanatria ka tsy tafavoaka fotsiny ny angatahako aminao dia mba avoto ny vady aman-janako. Ndao ary anaka. Zay fa lasa. Dia efa tsy tratranay intsony Salimo sy izay namany tato fa efa nentiny avokoa ny ankamaroan'ny fitaovana tato.
tsy maintsy miverina malaky eny mitady hampandray azy sy tondra nyreto vatandehilahy reto hiaro ny toerana masina. Tsy hay mantsy na iza ny olona manampy an'lery ihany. Sao anota fady koa ka ndripaka any amenakavy. Fa mba iza loatra ary zany olona izany e. Ny asa tratrako moa e. Ndao ry zalahy, miverina zao dia zao any atompitsika. Tonga dia any andosika any aloha ny lalana hampandray ny dadiny zava-misy. Avelao ny zanako e. Avelao ny zanako. Mifona rery dady a. Tsisy atsona inga zao e. Ndao ry kala tsy toeran-dahy ty a. Zaza ratsy vitana. Nidikizo mihitsy Salimo nanambady anao. Zao tsy maintsy atolotra ho sorona koa izy. Io ry zalahy eto a. Kay, maty a. Avelao e. Ainganareo e. Ampetao eto amin'ny vato malama fanaova-tsorona aloha ny zaza. Fa ny zaza mialohan-dreniny. Zay. De tazominy tsara iso anelingely lahy eo a. Tonga ty ambony any aty. Aty zany ny andosoka aminy. Tena losoka marina. Fa tsy soary ve io? Ary ny zanako. Tena io efa tolotra dady atao sorona io. Aleo andeha malakilaky aloha ka. Anina rehefa nahandreo razambe milevina eto andosoka. Tongetony zanakareo. Dady mahery lahy. Anolotra ny sorom-paninerana noho ny fanikanjanako ny fomba. Iny raiso le natera no onitra zany. Ary le neviny koa. Ampiarahana aminy. Ekeo ny fangatahan'ny mpanomponareo. Tena mangovotra marina. Io fa mikasakapa ny lohan-janako izy. Salima, ny zanako. Tsy a. Avelanao ny zanako ry dady a. Salimo. Salimo? Tonga tsy natsony lahy. Fa de nidiran-doza inona loatra lahy Salimo a. Vehivavy tsy toeran-dahy ty sady manoto vitany ty ve ny mahafatifaty any lasina avitalina nandika fomba tsikatrizay e. Vitako tokoa zany dady a. Satria efa tafahoatra loatra amin'ny famonoan'olona ataonareo. Tsy ravina nahita ny fatiny zanaka vavy ny vatan-dehilahy mivangongo ao amin'ny farimaimbo. No ninona? No i fombafomba ratsinareo. Marinina eo ela. So ampiakatra ny atizerako eo. De aninona nefa elaka. Ka tonga aranga anakana an'izany a. Sady amarana n'ity fomba ratsy tsy mitondra soa ho an'ny mpiarabeliny ity. Ay! De miomana ary. Io zalahy. Tonga de fatory. Salimo. Salimo a. Ndana mitsoka Salimo a. Tsiry soary a. Tsy maintsy faranako zao. Tena tsy naposiko fa hay efa misy lehilahy maromaro ao aoriana koa marina. De eto alohako koa. De ahoana? Salimo a. Tanjano. Ay! Matya! Tena tsy tafatsangana tsony marina. Salimo a. Fa inona kay mbola nataonao aty e. Zao faty tsy siangana tsontsika. Soary, fitiavako anao sy zanatsika avokoa ne zany. Tsiry Salimo a. Marina ny tendrainao. Nampitikizo anao a. Sady koa ny ratsy vitana. Tsy toeran-dahary Salimo a. Tsiry soary a. Okizay ny rediredinareo e. Akisao ery ry zalahy. Akisao any. De fitaina miaraka momba azy telo de milama ny tanana atsika. Dady a. Fa raha fitiavana nongatahako aminao mahazanaka ao a. Avelao izy mianaka andefa za vonoina rangaha. Fa le tinga adala.
tsy misy mahazo mivoaka vily le tsonolesany fa tsy maintsy atolotra ho sorona ho an'ny fanahndreo razabe. Akotsy. Ilaingy efa ndrarako fa mafilo e. Inona moa na ory atsika tato ka? Vola, sa reny. Kanefa noho ny amavainandohan'ny lahy, dia zao ny vokany. Miangaverery dady. Okizay Salimo. Efa anjarantsika angam'izao. Ely zany fa efa tonga koa ny fotoana e. Ento aty letsy le zaza. Salima, ny zanako. Veloma izany zanako izany tena tsy ho tantiko ny hijery ny anapahana ny lohan'ny zanako ka. Ohatsy, fa inona koa ty afo be ty? Ary eto ty ny antsiny le anti-dozy tya. Tena nisy nisitona le antso marina. Fa iza koa ty raha matoa be ty e. Fa tsy tadidinao sady anga. Zara anga ty le tsy matinao 15 taona lasy zay vokatry ny tandrevaka nataonao. Marasoa. Ianao ve io? Zato koa ty ranga ty Fa nga ianao tsy maty. Fa ianao mihevitra fa matinao daholo ny olona rehetra ô. Tsisy vonovonoana fahatan'izany eo ranga ty Meo aty ny antsiny io zala. Inona ty? Zay. Ento aty ty. Maty atanako. Vrao malaky ny vadinao Salimo dia ndana mitsoka. Malaky ianao ento ny zazakely. Eny ary. Soaly. Ao vanaingana ianao. Salimo. Zay. Ndeha raiso ny zazakely fa izao nampeny maro. Okizay zanako Salima kely. Mandehana. Eny Maty Oay, tena voatsindronandro maro ny maro. Tsy Ary aloha tosoko amin'izao ty enjera anaty afoany. Zay fa mahay tsara ao anaty afo ao. Zay vao tena mahay ny afony raha nalatsaka ao ianao ry dady Ary neny mara teo nakaiza. Efa iny ladiladina anaty azy mianakinika ay. Aleo enjehako. Ty lafa ho aiza maty la androany. Maty Salimo andana mandositronareo soary. Dia zao tsara ny zanantsika. Tiako nareo telo mianaka. Tena mamy za fifankatiavanareo zany Reny zala, enzeo. Dahoanaka. Ary kisah ianao aloha andraraka n'ity vovoka ty mialatsiny arery Salimo. Malaky nareo enzeo malaky reny. tena efa akaiky kely angery zareo ry neny mary Andraso fa vity ty miafy sisa. Tena tsy mety mirehitra ty. Tandremo, Nemara. Zay. Aty alary le tsy vaniny ty aty alao Velao fa iny ty fa to afo be tena hitady lalana hitsoahana ka maya Salimo Oka zay rery tovavy vity iny efa nanao vivery ny aina izy nanavotana anareo mianaka. marina zandry neny tena nafoy ny ainao ny mianaka sy Salimo. Indrisy ry vadiko te misaotra anao zay mianaka fa raha tsy teo angambo ianao tsy ho tafavoaka velona teo an-tanany dady zay. Miara-miasa ihany tsika ataoko fa raha tsy teo koa nareo tsy ho vitako mihitsy ny valifatiko. Inoko fa andrem-piadanana amin'izay ireo zanako telo sy ireo aina rehetra tsy manatsinina tao sorona tao an-dosika. Oay ary iny ndry mitona tsetroka be ao an-tanànao io ry neny. Maikila ny afo nanaraka ny dady koa anaka ny fananany rehetra ary ny nimponina rehetra izay nanaraka ny fombany ao an-tanàna ihany koa maikila daholo.
izay no mahatonga n'io afo be io. Lalina izany. Dia ahoana moa izany izao no ataontsika? Efa malalaka izao ny lalana amin'ny voakato e. Tsy misy sakatsakana intsony. Izao anatitra nareo mianaka any amin'ny lalan'ny fiara. Fa ianao nga tsy hanaraka anay ry neny? Tsy mianaka. Mbola hiverina ahaka ireo any sisa fahatserovako any an-tanàna nipetrahako. Mbola napetrako any mantsy ny taratasy rehetra momba e. Eny ary. Dia mbola misaotra anao ihany ary neny aho. Raha teo manko salimo ho zafinonoka ny asambaranay telo mianaka. Okare izay ty zanakareo balika endrika sy miramirana ity jerena. Jereo ange ty izy marina izany neny aho. Aleo soratako eto amin'ny tanana hoe tsy dia mba tady tio ny adresy ahitanao anay rehefa mba malalaka ianao ka hiala ty. Ao ary. Zay sotra ary andao amin'izay. Fa sao dia mbola tokony hakaina aloha ianao ry neny ka tsy manina intsony anaka. Efa nasiako fanafody vita tamin'ny ravikazo ny feriko fa eny tsy manina re io. Veloma ianao ry tanàna nahitako no mangidy ary. Ndre inona tokoa moa izany ry neny anaran'ity tanàna ity? Fa na tamin'izay salimo vonaka ty aza tao tsy mba nampahalalai ahy mihitsy izany ity tanàna ity anaka no atao hoe tsy toeran-dà. Tsy toeran-dà? Eny. Fa ahoana koa izany? Tsy lehilahy avokoa ve ny mponina tao? Araka ny fanazavan'ny dady dia natao io anarana io mba hiarovana ny tanàna amin'ny mpanamboatra maherody avy any ivelany. Ary koa natao io mba ilazana fa niza tsy toeran-dà ato. Nareo vehivavy izany dia tsy tafavoaka ato fa hosorona satria ratsy vintana hono. Tsy toeran-dà. Tsy toeran-dà. Nosoratany Randrianjaka Tojonirina William na Njaka Ani. Novelominy Anjariliva Vanso niaraka tamin'ny Lemek Arliva ary Tainana Antenaina. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa.